Toy izao indray avana ny teny zaraina sy omena antsika anio. Mpandova ny fananan'Andriamanitra ianao olon'i Kristy. Azagaga ianao raha omeny tompo-tany olovanao. Ahako voasoratra ao Deutéronomie toko voalohany andiny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro efa natolotry Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao tany. Hiakaro izy ka lovao arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny razanao taminao. Aza matahotra na mivadi-po ianao. Efa niay ianao hatramin'izay mantsy izy. Araka ny ao amin'ny Deutéronomie toko faha 2 andiny faha 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Jehovah Andriamanitra ao efa niay ianao tamin'izay rehetra nataon'ny tananao. Fantany nandehananao namaky ity hevitra lehibe ity, izay 70 taona izay Jehovah Andriamanitra ao no teo aminao. Ka tsy nanan-java-mahory akory ianao. Zanak'Andriamanitra mantsy ianao, sady mpiray lova aminy. Ahako voasoratra ao amin'ny Romanina toko faha 9 andiny faha 12 sy 17 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova. Dia raha ho ary izy ho setrin'izany mifalia, mahireza, mandra-pioana tompoko.